Falmeravana indray tonga sao eto amin'ny page max. Anolotra vlog anareo indray androany. Araka ny teneniko vlog tsy makalagny ana. Makamaka zay zavatra hitako ana dia atambatambatra le izy dia zaraiko aminareo. Karazana pause kely koa le fanaovana vlog anay ahafahanay manomana grand contenu anankiray zay matetika mila participation ana olona hafa ohatrany hoe sakay zao ohatra. Ka alohan'izay ary ohatra mahazatra manasanao foana isabonina amin'ny page ahafahanao manaraka tsy tapaka ny zavatra ataonay manohana anay koa anatin'ny zavatra ataonay zany aza diny mametraka pouce bleu raha ohatra ka mahaliana anao le izy raha misy commentaire raha misy torohevitra dia apetrao ambany ny commentaire appui zay fa alohan'izay aloha manasanao aka place dia anaraka dia rehefa finaritra anatin'ity vlog ity nareo dia hoentiko any Heidelberg. Heidelberg dia ville étudiante eto Allemagne fa tsy izay ihany fa ville touristique koa izy. Anisan'ny mampalaza ny Heidelberg sy hitsidihan'olona anazy ny Château de Heidelberg na lapan'i Heidelberg. Bonjour aloha. Ity lapan'i Heidelberg ity dia nisedra mivokatry ny ady tamin'ny 17e siècle dia kanefa tamin'ny 1764 dia mbola latrambaratra koa izy dia nirehatra. Izay nahasimba anazy. Nanomboka teo dia tsisy nanamboatra intsony ilay lapa fa nitazoma araka ny poziny amin'izao fa niezahana hoe niconservena ilay izy. Io château indrindra no jerevantsika fa na dia en montagne ary ilay château dia tsy mipetraka eny amin'ny farany ambony dia nanapa-kevitra aloha izay hoe hiakatra eny amin'ny farany ambony. Ity fitaterana ity no nitondra anay hatreny tapon'ny tendrombohitra. Marihana fa fitaterana efa antitra izy ity vita amin'ny hazo ary fil anankiray no misintona anazy paraka tonga eny tapon'ilay tendrombohitra. Ity toerana ity no antsoina hoe Königstuhl na sezam-panjaka ny teny gasy. Fa nefa tsy io ihany nefa nisy zavatra nahafinaritra teny fa ny manodidina koa. Bon, zay aloha amin'iny da amin'izay aloha jerevantsika ilay château. Ity château ity dia anisan'ny toerana be mpitsidika eto Heidelberg. Ao anatin'io château io ahitana ny musée ny pharmacie. Toerana iray mirakitra ny tantaran'ny fanafody sy ny fomba kirakirana fanafody. Ankoatran'izay koa nefa dia nisy exposition ana zavatra hafa tao amin'ny château io nandritra fotoana nangarovana tany dia tsy iny izany fa exposition ana Playmobil. Dia tena nahavariana anahy kosa aloha nijery an'ilay kilalao tao naka endrikana tanàna na atao endrikana ville na endrikana tantara anankiray. Noho navita ny visite ny château moa zay dia nanapa-kevitra hoe sakafo kely aloha dia mba nihinana an'izany atao hoe currywurst izany zay. Saucisse au curry dia miaraka amin'ny pomme frite. Dia namarana ny tontolo andronay nandeha nijery tetezana indray zay. Oui, tsy haiko hoe fa maninona fa manana fitiavana be amin'ny tetezana ny Allemand. Ity tetezana ity moa zany dia anisan'ny tetezana antitra indrindra ao amin'ny toerana io satria dia niforona tamin'ny taona 1970.
sesy indray aloha ny azoko natolotra tanatin'ny vlog kely tsy makalagitsika iny raha nahaliana anareo dia azadiny no milaika ohatra ka manana commentaire nareo anatsarana ny zavatra ataonay dia apetrao tompoko fa tena raisinay atanandroa misabone va fa motive anay zany a manampy be anay zany a manosika ny zavatra ataonay le izy zay indray aloha zany fa dia amanaraka indray bye. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça troll le cul!